Aleloia, mbola faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia 15 ny volana novambra 2023. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fahitana izay nasehoan'ny tompo tamiko tao anatin'ny fotoam-bavaka izany ny alina tamin'ny alatsinainy fa 13 ny oktobra zany 2023 tamin'ny volana lasa izany. Ka alohan'izany dia manasanao aho hiara hivavaka amiko alohan'ny anambarako izay tiany fanahy masina ampitandremana antsika momba ny amin'ny lela izany. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalaza anao izay Jesosy, satria ianao no Andriamanitra, ianao no tompony izao rehetra izao. Ianao no asandratra foana Jesosy satria ianao ilay izy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako Jesosy, ary koa ny olonao tsiraray avy eran-tany Tompo, rakofy amin'ny ranao sarobidy izahay, satria ny ranao no miaro anay, ny ranao no manadio anay, ary ianao no manda afo manodidina anay. Ary mangataka aminao aho fanahy masino, oka ianao no hitari-dalana ahy, oka ianao no hiteny, oka ianao no hiasa amin'ny alalako, satria mpiasanao aho, tsy mendrika aho, mpanompo kely, kely dia kely eo anatrehanao aho. Ka mangataka ny fiasanao fanahy masino, mangataka aminao koa fanahy masino, oka ianao no hikasika ny olonao tsiraray avy eran-tany, ary ampifoha ny masom-panahy tsiraray avy. Satria kely sady ho avy ianao Jesosy ka mila mifoha izay tsiraray avy ao anatin'ny torimasom-panahy. Jesosy Tompo, ka amin'ny anaranao no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny hanafikanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevona mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany fa entin'ny rivotra izany toy ny lavenona anetahany foana. Aminaran'i Jesosy velona sy mahay rehefa Nazareta. Jesosy Tompo, mitenena, misandrata Jesosy, oka ianao no manda afo manodidina anay tsiraray avy Jesosy, ka arovy eo ambanin'ny tana maherinao izay. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny nolazaiko teram-piandohana dia momba ny amin'ny lela izany. Mety ho gaga ianao hoe maninona no momba ny amin'ny lela. Ry havana, fahitana nasehoan'ny Tompo izany. Indraindray tsika mieritreritra hoe zavatra kely foana eo amin'ny tenantsika na amin'ny fiainantsika, nefa ny tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ary koa ao amin'ny fanahy. Amen. Ry havana, tamin'ny asabotsy lasa teo dia efa nanambara ihany aho fa nisy fahitana nasehoan'ny Tompo tamiko. Zany hoe tao anatin'ny fotoam-bavaka zany en direct ny asabotsy alina, zany hoe isaky ny asabotsy alina zany ho anao izay tsy mahafantatra dia misy fotoam-bavaka zany direct amin'ny eto amin'ny YouTube zany dia manasa anao izahay raha ohatra ka afaka ianao. Dia io fotoam-bavaka io zany dia isaky ny asabotsy alina manomboka amin'ny 9 ora alina aty Eropa izany. Dia manasa anao na iza ianao satria ny Tompo te hanavotra antsika tsiraray avy. Tamin'ny asabotsy lasa teo io aho dia niteny hoe hijoro vavolombelona zany momba an'izay. Ka anio zany no hijoroko vavolombelona satria ny fanahy masina no mibaiko. Ry havana, zany hoe tamin'ny alatsinainy hoy aho alatsinainy fa 13 ny volana oktobra lasa teo zany dia raha nivavaka izahay tao anatin'ny groupe zany ny alina dia nahita fahitana ao. Alohan'ilay fahitana izany dia izay ao anatin'ny vavaka fibebahana izany. Dia mangataka amin'ny Tompo zany mba nadiovan'ny Tompo amin'ny rany ny fahotany tsiraray avy zany. Dia noho efa nanonona izany ny amin'ny hoe Tompo sasao amin'ny ranao ny masoko dia tonona zany tsiraray avy satria ny Tompo manasa antsika mihitsy. Zany hoe araka ny fanahy, satria isika dia maloto zany isika, maloto isika tsiraray avy.
dia no nefa tonga zany teo amin'ny mombany amin'ny lela zany dia nangataka zany tamin'ny tompo anasany amin'ny rany ny lela satria ny lelantsika dia miteniteny foana lelantsika indraindray ary tsy araka an'Andriamanitra ary io lelantsika io io ihany indraindray no ahaverentsika any amin'ny elo. Eny tompoko tena zava-dozany ny zavatra voaka vavantsika raha ohatra tsy araka ny tian'Andriamanitra no ambarantsika. Amen. Ry havana, alohany anambarako ilay fahitana dia misy tenin'Andriamanitra nomeny, zany hoe ny verset zany anambarany mombany amin'ny lela dia rehefa avy eo manambara ilay fahitana ao amin'ny bokyny Jakoba horaisintsika. Jakoba 3:5 no horaisintsika dia hovakintsika hatramin'ny 2:12. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izany koa ny lela, taovakely izy kanefa mirearea fatratra, indro afo kely monja dia mahadoro ala lehibe. Afo koa ny lela, fa ratsiana tsy hita lany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipetina ny tena manontolo, ka mandoro izao zavatra ary rehetra izao, sady arehatry ny afo be izy. Folaka avokoa ny karazana bibidia rehetra sy ny vorona ary ny biby mandady sy mikisaka mbaminy any an-dranomasina. Eny, voafolaky ny olombelona ireny, nefa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy aitoaina izy, sady feno poizina mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Avy amin'ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalaiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Ry rahalaiko, ny aviavy va mety mamoa voan'oliva na ny voaloboka mamoa voana viavy? Toy izany koa ny loharano masirasira dia tsy mba ivoahan'ny rano mamy. Amen. Ry havana, eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ny lela dia taovakely, nefany tena mireare fatratra zany io lelantsika io. Ary koa zany io lelantsika io dia mampipetipetina ny tena manontolo, ka mandoro izao zavatra ary rehetra izao, sady arehetry ny afo be izy. Amen. Arehetry ny afo be, zava-doza izany. Ary io lelantsika ihany koa zany no isaorantsika ny tompo dia ny ray zany dia izy ihany koa nefany no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ry havana, mila mitandrina isika satria tsy mety izany. Tsy mety izany, mila isika mitandrina mafy de mafy amin'ny lelantsika. Dia ny ten'Andriamanitra manaraka dia amin'ny Matio 2:12 ka hatramin'ny 7:30. Io no vakintsika. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary lazaiko aminareo fa ampamoaina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny rehetra tsy misy antony izay nataony, fa ny teninao no anamarinana anao, ary ny teninao no anamelohana anao. Amen. Ry havana, ny lelantsika dia indraindray miteny zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny andro fitsarana dia ampamoaina izany isika ny amin'ny teny rehetra zany izay navoaka ny vavantsika. Io zany no itsaran'Andriamanitra atsika zany, izay navoaka ny vavantsika. Tena ho zava-doza izany, satria ny tenitsika zany no anamarinana antsika, ary ny tenitsika ihany no anamelohana antsika. Ry havana, ny zavatra hitako tao anatin'ny fahitana tamin'izay nivavaka dia no nefa nangataka tamin'ny tompo zany hoe sasao amin'ny ranao ny lelako,
Sasao amin'ny ranao ny lelako Jesosy, zany hoe ao anatin'ny fanahy zany io, satria tsy tamaso ny tompo, tsy tamaso ny rany, ny masontsika misokatra zany fa ao anatin'ny fanahy no asehon'ny tompo. Dia nahita ao ry havana lela, hitako zany lela zany teo alohan'ny masoko zany fahitana zany io. Dia ilay lela hitako zany misy maintimainty be maloto amin'ilay lela izany, zany hoe mitete zany hoe mipetaka amin'ilay lela zany de mikorina mitete zany ilay maloto be. Tena mitsororoka izany ilay loto amin'ilay lela zany. Hitako zao mihitsy hoe feno maintimainty be zany ilay lela, dia mitsororoka zany ilay izy, satria diovina amin'ny rany Jesosy, diovina amin'ny rany Jesosy. Zavatra tsy tamaso araka ny fanahy. Ohatra ny ahoana ny lokony lelantsika tsiraray avy eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Ohatra ny ahoana ny lokony lelantsika tsiraray avy eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Ry havana, mila isika manadio ny tenantsika anatiny sy ivelany isanandro amin'ny rany Jesosy, ary koa ny fanahintsika koa. Mila isika manadio ny tsy tamaso ny fanahintsika koa, satria ny fanahintsika no ho tsaraina. Zay raha isika na ho very any amin'ny afo be, na zay raha isika ho tafiditra any an-danitra. Ry havana, loto zany, poizina, hoy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jakoba teo zay novakiantsika. Poizina mahafaty mihitsy zany io lelantsika io. Andao averintsika vakiana kely le Jakoba teo le amin'ilay hoe poizina mahafaty, izay raha tsy diso ahako Jakoba 3:9. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nefa tsy misy olona mahafolaka ny lela, zava-dratsy tsy aitohaina izy sady feno poizina mahafaty. Amen. Ry havana, feno poizina mahafaty ny lela. Isika ihany dia mahatsapa hoe feno poizina lelantsika, toy ny poizina zany le nasehoan'ny tompo, zay zany le izy. Poizina mahafaty zany ilay loko maintimainty be mitsororoka avy ao amin'ny lela zany. Ary eto ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jakoba dia manambara hoe ny aviava mety mamoa voana oliva, na ny voaloboka mamoa voana viavy. Toy izany koa ny loharano masirasira dia tsy mba ivoahan'ny rano mamy. Amen. Ry havana, tsy mitovy mihitsy zany ny tena ao anatin'ny fahamasinana sy ny ao anatin'ny fahalotona, satria ny mamy sy ny masira dia miavaka. Ary koa zany ny aviavy dia tsy afaka mamoa voana oliva. Tena hoe tsy azo atambatra mihitsy zany ireo. Rehefa ratsy dia ratsy, rehefa tsara dia tsara. Ary koa zany ny voaloboka dia tsy mamoa voana aviavy. Ry havana, aiza no plasy misy antsika eo anatrin'Andriamanitra? Sao de ho azo ny fitsaran'Andriamanitra isika rehefa amin'ny farany. Ka ny lelantsika no ahafaty antsika averiny fanahintsika any amin'ny elo. Izay voalaza eto hoe arehetry ny afo be izy, eo amin'ny 5 ao amin'ny Jakoba 3:7. Arehetry ny afo be izy, afo be zany any fahaverezana. Ry havana, Jesosy raha teo anatrehan'ny fitsarana, oka ianao no amaky ny teny oka ianao no ijery izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny bokin'ny Lioka 2:20, dia any amin'ny 7:70 sy any amin'ny Lioka 2:17 7 raha nanotaniana izy, raha nentina teo anatrehan'ny fitsarana, dia ny tenin'ny tompo de miteny izy hoe voalazanareo, na hoe voalazanao. Izy zany dia tena hoe tsy be teny. Tsy be teny ny tompo Andriamanitra antsika. Isika koa tokony tsy ho be teny isika, satria sao de voafandriky ny vavantsika ihany isika. Andao vakiantsika kely ihany io teny io zay tsapako eto ampafantary fanahy masina. Lioka 2:20
andiny fa fitopolo no ho raisintsika. Hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra ary va ianao, dia hoy izy taminy, voalazanareo fa izao no izy. Amen. Dia eto amin'ny toko 7:20 indray ao amin'ny bokin'ny Lioka zany io andiny 7 no vakiantsika. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nanontany azy Pilato hoe, ianao va no mpanjakan'i Jiosy? Dia namaly azy izy hoe, voalazanao. Amen. Ny tompo dia tsy mba be teny ohatrantsika olombelona. Oka isika hitandrina tompoko. I Davida mpanjaka dia nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy izy mba asian'Andriamanitra fiambenana ny varavaran'ny vavany izany. Andaony eo vakiantsika io ao amin'ny Salamo 119 andiny 7. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tompo asio fiambenana ny vavako, ambeno ny varavaran'ny molotro. Amen. Ry havana, oka isika anao tahaka ny Davida, ary koa anao tahaka ny Jesosy. Oka isika angataka amin'Andriamanitra mba asian'Andriamanitra fiambenana ny vavantsika, ny vavantsika io, ary koa mba ambenany ny varavaran'ny molotra antsika, ary koa anahaka an' Jesosy isika mba tsy ho beteny. Oka isika tompoko hitandrina, mba tsy fosafosa, mba tsy tsaratsara, mba tsy hiady, mba tsy hanaratsy, mba tsy hanaonao foana, tsy eboebo. Fa oka isika tompoko tena hitandrina mafy ny vavantsika. Oka izay ny fitenenan-dratsy, oka izay ny zavatra maro ratsy samihafa mivoaka ny vavantsika. Ry havana, tiantsika ny tompo, matoa izy mbola mampiseho fahitana ary koa mampitandrina antsika foana mba hiovantsika. Ry havana, mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo Andriamanitra antsika. Hitako zao mihitsy ilay lela tao anatin'ny fahitana, ary hitako zao mihitsy ilay loko maintimainty toy ny rano dia mitsororoka. Ilay lela dia feno, tena hita mihitsy hoe feno an'ilay loto zany. Dia mitete zany izy io, mitete, satria mampafantatra izany fanahy masina fa ilay mangataka ny rahan' Jesosy anadio ny lela. Dia nampafantara fanahy masina tao anatin'ny fahitana fa mitsororoka izany, may afaka izany ilay loto, ary nampafantarina hita mihitsy ireo ilay loto. Aleloia. Voninahitra ho an'ny tompo. Manao ahoana ny lokon'ny lelantsika tsiraray avy. Ry havana, tiantsika ny tompo. Oka isika hijoro tsara, hiova, hifamela, hifankatia, andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary tsy fampitsaratsara intsony, tsy fampijerijery intsony fiainana, fa mandeha araka ny sitrapon'i Jesosy. Dia mba samy ho tafiditra any an-danitra ny tsiraray avy. Eny tompoko. Ry havana, izay ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.